Fahovam-pandrosoana ny sehatra ara-toekarena kosa indray amin'ny ankapobeny dia misy ny zavatra entin'ny orinasa ndroso amin'ny fifanaovan-tsony ny Fédération Antemera-Mivarotra sy ny BNI Madagascar tanjona ny amindronana ny hery ahafahana mikarakara sy manomevana etsika ara-toekarena ihany koa. Ho fanomezana ny sehatra ara-toekarena ary ampiroboroboina indrindrindrindra ny sehatry ny fandraharana dia nyroso tamin'ny fifanaovan-tsony ampiarahamiasa ny Fédération Antemera-Mivarotra na ny FCCIM sy ny BNI Madagascar. Tetsy amin'ny foibeny FCCIM etsy-tanimena no nitotosaina ny lanonana mifandraika amin'izany. Maro tombontsoa azo avy amin'ny alalan'izao fiarahamiasa zao. Araka amin'ny voalasa teo dia hoe nisy moa ny convention ny rahan'ny Fédération Chambre de Commerce d'Industrie de Madagascar miaraka amin'ny BNI Madagascar. Io zavatra io moa zany tamin'ny volana marsa no nanaova-tsony azy. Tsy hoe hijanona eo ihany fa hiditra amin'ny action zay izao ary isorana ny BNI Madagascar izay zavatra zay satria zava-dehibe ary ny Fédération Chambre de Commerce dia ahitana Chambre de Commerce 420 manerana nosy. Izay zavatra zay nefa be da be ny vita hoia satria hatramin'ny tondrana iteto dia be da be ny financement miaraka amin'ny PNUD miaraka amin'ny Prospéré zao misy Procom be da be zany fiarahamiasa dia zay hoe manao any formation resaka renforcement de capacité ohatr'izay kanefa ny zavatra tadiavin'ny PME zao dia ny resaka vola ahoana moa ny abodina ny orinasany satria manokatra ny orinasany izy dia mitsangana iny vita ny formation dia izy miantona eo dikan'izay zany zay nahatonga anay nandonony baravarana tany amin'ny BNI hoe manomboka etona zany dia isy fiarahamiasa miaraka amin'ny banky. Any ataolany aro hatrany antsiranana mandalo any farafangana tokony isy vokatsoa izao fifanaovan-tsony teo amin'ny BNI sy ny FCCIM zao. Tafiditra ao anatin'izy ity tokoa ireo hetsika ara-toekarena maro samihafa toy ny forum économique ao ataolany aro, ny fampiofanana 3 jours pour exporter ao antsiranana, ny foire économique ao Tomasina ary ny bazar de Noël ao Farafangana.